Miarabantsika indray tonga soa eto fandarana Sahia Lasa Izao Zoma izao. Tony mazatra moa dia ny fandarana Sahia Lasa isaky ny Zoma dia miompana bebe kokoa amin'ny vehivavy sy ny tanora izay misehatra amin'ny raharaham-pirenena, eo ihany koa ny mpanara-baovao mahakasika ny lafin'ny politika. Ny vahintsika androany dia arak'izay indrindra tanora izy io, mpandraharaha ary mpandinika sy mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena, tsy izany fa lahatra andriamahatsangy. Ary Tony mazatra dia izay sy Arifina Rahelsoa miaraka manolotra fandarana. Miarabanao indray Arifina Rahelsoa. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fandarana Sahia Lasa amin'izao fotoana izao dia miarabanao Bora Zafimahery. Eto kosa dia miarabany lahatra Andriamatsangy. Ny fahafantarako anao lahatra dia misehatra eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony ary mahafantatra bebe kokoa mikasika izany. Mba mahaliana ny tanora ankehitriny ve araka ifandaharana ny siansy politika raha ny fahafantaranao azy? Ya miarabanareo roavavy ihany koa dia miaraban'ny mpijery ny MBS rehetra. Ya ny tanora aloha zany amin'izao fotoana izao na misy ara ny ataoko hoe le filière science politique mbola vitsivitsy ny tanora no voasarika amin'izy io. Ny antony ilazako an'izay dia hoe le manao politika mihitsy indraindray ohatra mampatahotra ny ankizy ary raisina any amin'ny lafy ratsiny le izy. Ny fahafantaran'ny olona azy hoe manao politika dia mandainga, mamitaka, tsy manatanteraka zavatra nampanetena sy ny rehetrarehetra. Kanefa izay mihitsy ny tena tokony antony anaovana politika, ahafahana zany miala amin'izay le zavatra efa ratsy ananan'le sary politika izay. Dia izay anton'le fisian'le hoe fianarana. Dia mianatra zany mba hoe ahoana ny fomba atao mba tsy hanao an'izay le efa zavatra ratsy nahafantaran'ny olona amin'ny politika izay. Ny tanora amin'izao zany vitsy aloha manao siansy politika. Ny any ivelany amin'ny ankapobeny efa marobe ny manao. Fa ny eto amintsika tsy tena mbola mahasarika ny ankizy sady mazava azoko vitsy kely ny manao an'izay le resaka siansy politika izay. Nefa kosa ny tanora hitako izay misehatra ao anatin'izy io zany dia liana ary tena betsaka ny mandalina lavitra be mahakasika an'ilay izy. Inona ary le tena safidin'ny tanora ankehitriny zany raha ny fahafantaranao azy? Ny safidin'ny tanora ankehitriny aloha dia misy fotoana izy io manaraka tendance raha izay ny fomba ilazana azy zay betsaka ataon'ny olona no ataony zareo. Tatoato zao raha misesaka tatoato eo amin'ny 3-4 taona teo any amin'ny paramedy ny tena tian'ny ankizy atao zany. Dia ny sehatry ny resaka comptabilité, marketing, izy io mbola na izahay raha mbola gaga ihany fa maninona any foana zany mahasarika ny ankizy. Raha ny tokony hoe ny sehatra anankitelo, ohatra ny any amin'ny fambolena, dia ny any amin'ny resaka tourisme izay fizahan-tany eto Madagasikara, sy ny any amin'ny sehatry ny asa vaventy, BTP zany tena tokony hoe hisarihana ny tanora satria ireo ny anisan'ny fototra ahafahana mandroso zany amin'ny ara-toe-karena na ho an'ny firenena anankiray. Fa saingy izay moa zany aloha le zava-misy tao anatin'ny fotoana maromaro izay dia izay rehefa ao anatin'ireny zany miezaka foana manampy ny tanora hoe alao mivelatra amina sehatra hafa fa tsy voatery sehatra amin'izay zavatra izay foana. Mahakasika ny faneho-kevitra indrindra teo lahatra Andriamatsangy, ianao teo hoe mety sakana mahatonga ny tanora tsy liana tsy miditra amin'izay resaka politika izay eto Madagasikara dia hoe ratsy ny fahitany tanora ny tontolo politika eto Madagasikara. Mifantaniako mahakasika an'izay indrindra raha manao izay tanora misehatra amin'ny lafin'ny politika io inona no fanovana tena takiana amin'ny mahatanora anareo mba ahafahana tena mitondra izay fampandrosoana izay eto amin'ny firenena? Ny zavatra voalohany aloha zany fahitako azy dia ahoana moa zany ilazana an'izany renouvellement mpanao politika. Fanovana mihitsy mahalala mpanao politika be da betsika atao anatin'ny fotoana ela. Madagasikara moa zao le 10 taona voatonona foana hatramin'izay 10 taona izay. Fa hatreto aloha zany tsy tena mbola manana ataoko hoe relève le tsika eto Madagasikara resaka fanaovana politika zany raha hoe ny tanora efa lehibe daholo ireo mpanao politika eto amintsika ary ny zavatra nataon'izy ireo anisan'ny niteraka an'izay le fahatsapana sy fahalalana izay hoe le politika dia ohatr'izao le izy ratsy foana zany ataoko hoe negativa foana. Nefa ny izaho mahita hoe tokony fotoana zany zao ahafahana hoe manova an'le izy hoe ny fanaovana politika dia misy endrika hafa koa hitondrana anazy. Io zany tsy misy hoe resaka hoe tanora io na efa olon-dehibe io dinosaure moa filazantsika azy fa le hitondra le politika mihitsy na olona lehibe na olona kely na vehivavy na lehilahy araka le resahanareo teo tokony manova an'le fanaovana politika amin'izay zany. Za tsy tantara hoe inona daholo le ratsy tao anatin'le politika raha antsika malala ireny
de miezaka tsara atao zany de niezaka mba hahafahana manova an'izay zavatra zay. Misy teboka ray fotsiny ohatra ny hoe miezaka tsy mampanantena zavatra geza be tsy ho vita. Zay zao hitako hoe ezaka anankiray azo atao hoe aleo zay zavatra eritreretana ho vita no tenenina fa tsy mijery zavatra lavitra be de lasa satria zay le anisan'le miteraka an'le fahasorenana ho an'le olona hoe sy mandainga fotsiny reo am'izao moa lefa malaza le oeraoera fotsiny zany de aleo zany zay zao anisan'ny teboka anankiray hitako fa itsika aloha zany efa tokony mila manova am'izay ny ataoko hoe mpisehatra eo amin'ny resaka politika indrindra moa zany ho any am'izay le tsaratsara kokoa zay satria entina hampandrosoana mazava ho azy le politika. Ny mpitondra antsika anie zao lahatra Andriamantsanga de azo rasaina hoe tena tanora de zay mampatonga sainan'ny olona hoe tena hoe le tanora le mitondra ve nila sa misy ny traikefa manko traikefa tena zava-dehibe manahoana ny fahitanao an'izay? Amin'ny sehatra rehetra kosa aloha zany ilaina foana ny traikefa ohatra zany zao hoe na tsy mpamboly vary ary ianao tokony mahafantatra ianao fa vary tsy roa taona vao miakatra tokony ho fantarina ihany zany zavatra zany tsy de tena hoe sarotra be ary na misehatra inona ozy na misehatra inona tokony ho fantatra foana zany hoe ohatr'izao ny fomba hitondrana an'le izy. Le izy araka lazaiko teo tsisy miresaka mihitsy hoe ny tanora no tsy mahay politika na le dinosaure no tsy mahay politika fa le politika hoentiny mihitsy satria raha misy tanora reo manodidina azy dinosaure na misy dinosaure reo miezaka izy miaraka amin'ny tanora fa tsy maharesy lahatra le zavatra entiny zany izy de tao mitovy ihany le izy amin'ny ankapobeny. Inona zany tokony fanovana ahafahana maharesy lahatra sy mitondra an'izay tena fampandrosoana zay endrasana mihitsy am'le politika Madagasikara mihitsy satria io no tena lesoka lehibe hatreto atsafa le tsy fahaiza mitantana mihitsy zay foana moa ny fanehoan-kevitra etsy misy tsy fahaizana mitantana matotsika mbola aty amin'ny farany ariana gisitra foana ny toerana misy a Madagasikara am'izao ny lafiny sosialy ekonomika ny raha ataontsika ny fampitana amin'ny mahereran-tany. Zay le teneninao zay zany zao de teboka anankiray ny tena hitako ny fahitako anazy misy tenin'ny mpanao politika ray aman-dreny zay de hoe mila fantarina ny urgence ny important miandika anazy aloha zany de misy koa manko samy manana ny importance ny zany fa raha ho amin'ny Madagasikara tokony hafantatra zany ny mpitondra na zay manana andraikitra eo amin'ny toerana anankiray mahalala ny hoe inona ny tena ilaina tokoa sy ny tena hoe mbola afaka miandriandry kely aloha satria zay no anisan'ny mahatonga an'le olona tsy tian'le politika araka lazaiko satria misy zavatra ampanantenanao sy resahanao raha 100 ny resahanao de 4-5 ny vita indraindray ara mizara fa vita zay zany le teneninao teo hoe anisan'ny zavatra tokony hovaina ao anatin'le izy iny ny tena lehibe indrindra satria ny mpanao politika nge ny eritreretin'ny olona hoe rehefa manao hoe de manatanteraka zavatra zany alaolana ho amin'ny fiarahamonina mitondra alaolana ho amin'ny fiarahamonina zany ohatra hoe tsisy lalana zao ohatra de mila manao lalana be da be tsisy sekoly ny mpianatra de mila mifantoka hoe any amin'ny sekoly tsy ampy ny vary ohatra ny vary sy ny sakafo sy isan-karazany de mila hoe ahoana fomba hanampiana an'izy ireny ahafahana mba miala am'izay zay le lazaiko teo hoe zavatra tokony atao de le mijery an'le vahaolana ho an'le zay olana mitranga eo fa raha vao mifamadika le importance le urgent de lasa sahirana le izy. Iverenao kely le fampianarana ambony lahatra Andriamantsanga araka le resaka antsika teo ohatra mikatso zany fampianarana eto Madagasikara tsy voalohany karaha mampampianatra ny bourse tsy voaloha manahoana ny fijerinao an'izany lahara-pahamenao an'ny fanjakana vela izy nefa nidradradradraina zany nandritra ny fampielezan-kevitra hoe ho ampiakarina ambony ny fanabeazana eto Madagasikara anorina université sika be da be ampianarana an'ireo tanora ireo nefa misy raha zao tsy mety manahoana ny fijerinao an'izay zavatra zay. Zay zao anisan'le lazaiko teo hoe mampanantena zavatra maro be nefa tsy mahalala hoe izy ny tena ilaina maika. Tsika zao raha misehatra ao anatin'le fampianarana malala zany tena any amin'ny fototry ny mpianatra zany tokony no ampiana. Ny mampalahelo nge zany zao ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo zany zao eny amin'ny université efa ho tara 2 taona eo ny valanaretina fa manampy an'izay le resahanareo teo grevy tsy grevy aroa na le fidiran'le mpianatra raha mikorotana le mitombo ny sainy zany tsy mitombona mihitsy ao anatin'le fanatanterahana izy nefany zay le resaka fampianarana zay tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy ary misy teny Mandela iny moa zany zay fantatsika rehetra le izy de le hoe ny bazin'le izy any amin'ny fampianarana foana zany ny ahafahana mitondra fampandrosoana amin'ny zavatra rehetra de raha miresaka tsika zao ny fananganana université ny resahanao teo
tsy le fahampian'le université tsy le fahampian'le fotodrafitrasa nge tsy hoe tsy ampy ny fotodrafitrasa fa le eo ara tsy vitantsika mikarakara anazy a de tsika hanampy hafa nefa ny olona ao anatin'iny ara mbola tsy voalony karamany a de tsika hanangana vaovao zavatra hitako zany zay zany le zavatra hoe anisany tsy mampandeha an'le izy any amin'ny sehatra iny fa na izany zany mampirisika foana ny mpianatra zany hoe aza aleoatra mijanona ihany koa am'le hoe sakafo afaka baka fotsiny ary tsy voatery any amin'ny université foana koa ny ahitana fa afaka mandraraha koa amin'ny ankapobeny a zay hitako hoe tsy ampy koa izy amin'izao fotoana izao zany zay le fanampiana ny mpandraraha malagasy amaranantsika ny fanabeazana iny angambany de inona kay mba toromarika omenao an'le tanora zay afaka baka ankehitriny zany satria tena misalasala izy ireo de zay mba anontaniako hoe mba hoeniny ankizy-piainantsika koa am'izao ny torohevitra ho an'ny ankizy zany aloha reo afaka baka foana ny anay tsy miova ihany le izy de ny fanampiana hoe aleoatra mijanona eo amin'ny baccalauréat raha manana ny fahafahana zany afaka manao mianatra any amin'ny ambaratonga ambony a manohy fahalalana de ilaina foana zany zay zavatra zay ho an'ireo zay tsy afaka manao izany no ny antony maro samihafa moa de mba hampirisika foana antsika mba handraraha ihany koa tsy voatery manana vola be koa ny afaka mandraraha fa mila manana hevitra sy zavatra manodidina ihany koa nefa na izany na zany a mila ilaina foana ihany koa ny mijery manodidina ahafahana manao zavatra hafa zany fa tsy le hoe mijanona hoe nahazo diplôma de mijanona eo zay tena mampirisika foana alao manohy foana zany lahatra andriamantsika fa tsy dianao ihany teo ny resaka fandraraha ianao raha teo moa mpandraraha tanora malagasy amin'ny fantaniko de mahakasika an'izay amin'izao fitondram-panjakana amin'izao inona ny tombontsoa azonareo manokana avy amin'ny fitondram-panjakana ho anareo mpandraraha sarosarotra nyfanontaniana fa tsy maninona fahitana azy zany amin'izao fotoana izao aloha misy sehatra tena miroborobo zany tsy afenina zany fa misy koa nefa ny sehatra zay tena atao hoe tsy afaka mandroso mihitsy tsy resaka zany tsika zao ohatra ny any amin'ny resaka fambolena amin'ny resaka io le vary sy ny isan-karazany io a misy be da be ny zavatra mbola azo atao na za tsy teny hoe na ny ronono na amin'ny voankazo mbola be da be ny zavatra atao a be da be mpandraraha ny anatin'ireny sehatra ireny ary ilaina ny fanampianan'izy ireny mba hiroborobo kokoa zany za zany tsy de tena manaiky loatra n'ilay hoe manafatra entana be da be tsika satria za zao anisan'ny malahelo misy fotoana hoe tsika moa zany tanora ketchup zao ohatra ny tsika eto Madagasikara tsy mamokatra ketchup mihitsy fa tena hoe afarana avy any ivelany daholo izy nefa tsika manana voatabia be da be ohatra zany sehatra zany zao hita hoe azo velarana akoatran'ny hoe ireo zavatra ilaina andavanandro ny falazaiko teo hoe ny tena sehatra tokony entina mpanjoina firenena anankiray de misy anankitelo ihany tsika moa zany nosy de afaka mikarakara an'le resaka fizahantany nisy covid teo iny zavatra hafa mihitsy fa any amin'ny resaka sehatra ny fambolena sy ny famokarana zany tena hitako hoe tokony ihany ny ampiana nefa ny any amin'izao fotoana izao tena tsisy mihitsy le fanampiana fa aty amin'ny sehatra ny servisy aty daholo misy amin'ny ankapobeny de zay tena mbola anisan'ny tsy mampandroso an'le izy hivadika kely amin'ny loha hevitra hafa tsika lahatra Andriamantsika raha fahafantarako anao aloha de anao de tena isan'ny hoe tena ao amin'ny tambazora serasera zany de mavitrika amin'ny fanarahana ny vaovao sy ny fanaovana ny publication samihafa zany de saika mba anontaniako hoe amin'izao fotoana izao manahoana ny fijerinao an'io Facebook io raha amin'izao fiainantsika izao misy manko ho an'ny misy zany le hoe miopefy de raha vao aty amin'ny mpitondra de tena mailaka mihitsy ny ao amin'ny fitondrampany ao amin'ny cybercriminalité zany tonga de hoe manasazy managatra fa rehefa any amin'ny tombotsoan'le izy tsy ohatrany tsy voakitikitika mihitsy de manahoana ny fijerinao an'izay ny fahitako azy aloha zany ao anatin'izay le sehatra zay le resaka tambazotra sosialy ny zavatra tatato aloha zany rehefa tapaka izy aloha de mila mandinga tsika inona ny ataotsika mbola tsy fantatsika zany atsoatsa raha tapaka maharitra koa izy io any amin'ny firenena hafa efa tonga de tapahany zalala izy de tsika zany aloha mbola imo mondial le teo fa misy fotoana zany izy io zany tsy voafe zay ny tena izy ilazana anazy fa ianao le fitenanao zany no mifehan'le izy araka voalazanao teo raha ohatra ka any amin'ny sehatra ataoko hoe mitifitra ny fitondrana mailaka ry zareo fa raha vao any amin'ny compte mitifitra ny aty amin'ny mpanohatra de somary mangingina sy efa mandeha mifamitorana iny zavatra iny nefany amin'ny ankapobeny zava-mitranga foana ihany iny naiza eran-tany fa saingy kosany le izy fotsiny ny ahoana moa zany
ny maîtrisena n'ilay le tambazotro io zany a io zany mila fehezana fotsiny ao anatin'le izy na ny avy aty amin'ny ankilany na ny avy aty amin'ny andaniny zay ihany ny fahitako azy fa amin'ny ankapobeny a zava-mitranga matetika ihany le izy amin'ny eran-tany. Manoloana izay indrindra dia mafanafana zao ny hetsika fanoheran'ny mpanao gazety a ny fitsapahana atao ministera ny serasera amin'ny fifidianana OGM ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay tsy hitany amin'ny zahany amin'ny mpitsara tsy hitany amin'ny mpitsabo fa amin'ny asa fanaovana gazety ilay izy mipetraka. Mamana ahoana ny fijerinao an'izany zavatra izany satria ianao mpisehatra amin'ny rehetra serasera zany sady olom-pirenena. Ia sady miserasera miaraka amin'ireo mpanao gazety maro isan-karazany ireo ihany koa moa. Ia iny efa mazava le lazainao teo e. Tsy tokony hitsapahany ny fanjakana le izy. Zavatra mazava be zany satria raha ohatra hoe any amin'ny voalaza teo lavitry ny mpitsabo a tsisy ministera amin'ny fahasalamana mihitsy miditra ao anatin'ireny. Dikan'izay tokony hitovy amin'izay le izy. Ao moa mifamafao ny resaka ny hoe fahalany daty sy ny isan-karazany a efa betsaka ny zavatra fantatsika mahakasika ny tantara rehetrarehetra iny fa fahitako an'io zavatra anankiray io fotsiny a lôjika be anankiray raha ohatra ianao ka efa nanohatra ny zavatra mitranga mitovy amin'io de tsy tokony hanao an'iny le zavatra nitoherinao iny a indray no ataonao le zavatra tokony tsy natao zany. Eo zany le misy le karazany resaka politika an'resahako teo hoe lasa mampanahy ny olona sy mahasosotra ny olona le fanaovana politika satria na taloha ianao miteny hoe maintimainty io a de aty arina ianao miteny hoe fotsifotsy de mivadika maintimainty indray izy rehefa avy eo ka mazava ny amin'iny raha anankiray iny a ao anatin'ny tsy fifanjevona moa zany fa ao anatin'ny gidragidra zany izy amin'izao fotoana izao a de mino afa ho any amin'ny filaminana ihany izy rehefa avy eo fa kosany a raha le fitsabahana kosany a fahitako azy tsy tokony hiditra ao anatin'ny mihitsy zareo amin'ny ankapobeny. Fantaniko manaraka indray totika kelany amin'ny lafiny raharaham-pirenentsika misy tetikasa ny fitondrana amin'izao fotoana izao no resantsika tetikasa tena nalaza voaresaka foana moa tatoato ka raha rotiny ianao tanora mpandraraha sady misedra amin'izay lafiny politika izay antaniana ty fantanity mahakasika ny resaka teleférika izay tetikasa nampanantenan'ny fitondram-panjakana ary izay mbola nitrosaina vola moa tany amin'ny firenena ivelany izy io a manahoana fijerinao an'io tetikasa io ilayntsika ve amatanora-tsika ilainao ve amampandrarahanao a aiza ho aiza ny fijerinao mahakasika an'io. Ia izy io moa zany atao ihany koa eo anatin'ny sehatra haiko ihany koa. Teboka roa ihany no resahako momba an'le izy momba ny teleférika io. Teboka voalohany aloha ny fanaovana teleférika zany amin'ny ankapobeny a mila fotoana, mila etude elaela zany a. Faharoa manarakarak'izay a raha toerana tena tsy misy inona filazana zany accès. Zany hoe tsisy lalana misy sarotsarotra makany amin'le izy a ka ilaina ny fandehanana any noho ny antony maro samihafa de atao le izy. Ny antony maro samihafa koa isian'ny teleférika de ho an'ny mpizahatany amin'ny ankapobeny. Tsy de misy loatra ny hoe teleférika hoentina andeha hiasa na hoentina hamonjy raharaha fa amin'ny ankapobeny a toerana any ambany a miakatra any ambony a de fofohy ny fotoana ahafahan'ny olona mitsidika zavatra maromaro eran-tany io resahako io. Tsy mbola miresaka ako aty amin'ny sehatry ny hoe fantanteran'le tetikasa amin'le toerana anaovana azy eto amintsika. Satria raha lazaiko teo raha ny fanaovana teleférika tokony toerana tsy azo tsisy lalana. Sarotsarotra mety mamaky vato be da be, mety mamakimaky ala, miampita rano lalina lavitra ohatr'izany. Fa ny antsika ny teleférika toerana efa misy lalana sy tômôbila. Fa ny trajet an'ilay izy fotsiny ny hoe ela be de atao azy afohifohy azy ao anatin'ny fahadisoana zay amiko satria raha ny resaka embouteillage hoe analefaka ny embouteillage ho an'ny androany Zoma zao hitako manaikinaikitra le izy a de tsy ino mihitsy no vahaolana ho anay moa resahako eto zany mpandinika any amin'ny resaka teknika amin'ny ankapobeny satria raha voalaza fa eo amin'ny ray tapitrisa eo ny mponina mivezivezy eto Antananarivo amin'ny raharaha rehetrarehetra na mitady vola io na miasa na hoe de ny ampolo isan-jato amin'izay a mandeha tongotra. Ny dikan'izay zany aloha efa betsaka fa maro be zany ny aloha tsy manana tsy hoe tsy manam-bola koa fa hoe vitany tongotra mandeha amin'le trajet zay tokony tadiavina. Vitsy ihany ny hoe tsy maintsy mideplacer amina zavatra mandeha motera zany ohatrany hoe tômôbila ny ohatrany hoe mandeha bisikileta moto sy ny isan-karazany. Dikan'izay raha le voalaza le ataoko hoe lay taremarika mena hoe 40 000 isan'andro mety olona hitaingana an'le teleférika za aloha tsy mino loatra an'izay
satria araka lazaiko teo raha ny atsasaky ny mahery ny mponina mivezetra Antananarivo aleo mandeha tonga zay akaiky le toerana ka raha tena reo le tsy afa-miala mihitsy no mandeha taxi be na mandeha tomobile na mandeha moto manendrika fotoana sisa-karazany fa amin'ny ankapobeny zany fahitako azy aloha le tetikasa tafiditra ao anatin'ilay tsy urgent le izy satria tena zavatra mbola en plus lazainao teo le hoe mbola nitrosaina le izy za zao mahita fa problème ny eto Antananarivo zao amin'izao fotoana zao tsy Antananarivo rehevohatra ny resako fa ny Antananarivo Ray Manontolo avaratrano atsimo tsy fisian'ny rano niny avaratrano iny zao tapaka ny rano za zao mahita raha ohatra hoe zavatra tena ilaina tsy aloha hoe manao lavadrano de manao simpendrano be da be ohatra zay fotsiny fa ny ankoatr'izay mbola tsy resahantsika fa amin'ny ankapobeny raha iny tetikasa iny za manay tahaka ny Tanamasoandro ihany resaka fotsiny mibetsaka fa ny fahatanterahany tsy de manana finoana loatra raha ohatra hoe ho tanteraka le izy lahatra Andriamanitsangy de atao de tsy midika hoe zany hoe lasa ho be tapendray ny somera satria taxi be sy ny taxi amin'izany zany mety hoe reo zany tedaviny hoe foanana mihitsy le izy ndray aloha za aloha mahita hoe tsy foanana le izy fa hanampy an'le izy fa na izany zany ny tena fatahorako amin'le izy de ny hoe le izy tafatsangana tsy haiko raha antsika le hoe éléphant blanc tafatsangana le izy fa tsy ho ampiasaina io ary io azony atao techniquement manatanteraka azy nefa izy hoe raha mbola adevitra teknika ihany koa mbola tsy tena mino ahako hoe azo tanterahana le izy satria ny antony raha miresaka amin'ny parking moa zany le station ipetrahan'le izy mbola mila parking manodidina an'iny mbola mila toerana lehibe ipetrahany ny infrastructure amin'izany ny firenena rehetra rehefa manao an'ireny tena lehibe ny fotodrafitrasa atao tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ary za hoe teny anareo tsy ho vita ao anatin'ny roa taona nanatanteraka an'izany satria na ny fandavahana ny fototra zany fotsiny ara de fa raha be araka lazaiko hoe raha ny any amin'ny toerakafa rehetra any tsy tokony tena hoe be trano finanana be any ambanin'ireny zavatra ireny fa raha azontsika tsaina zany hoe 700 kabinina ny andendeha ny ambony Antananarivo renivohitra iny tsy ho azontsika eritreretana mihitsy ny fisian'izany aloha raha ho anahy teknisiany na mahalala an'ilay izy raha 700 kabinina zany eny ambony eny ao anatin'ny ray andro efa mety hitovitovy amin'ny taxi be tsy azo imaginena mihitsy zany zavatra zany ho anay ampandrofisina zany ny vahoaka malagasy fahalalako anazy araka lazaiko teo le izy azo atao ihany fa le hoe fotoana anaovana azy raha eo ny toerana anaovana azy tsy mifanaraka amin'ny réalité misy eto amintsika nefa moa zany io tsy nitetikasa rehetra araka lazainao efa misasaka mahery zao ny manda de itsika manisa fotsiny hoe efa firy ny bulletin tafatsangana 4 kilometatra ny lalana université firy ny vita tamin'le volany Sénat de ohatsika mahita anazy fantaniana fandraika amin'izay ihany resaka politika moa tsika tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny sosialim-bahoaka ny fampanantenana eo ihany koa ny tetikasa izay omena hatrany ampanantenana vahoaka malagasy dia mitodika mahakasika ny fampanantenana izay natao voata amin'ny herinandro lasa teo mahakasika ny olana ara-tsosialy izay raha mahita fa tena miatraika ny anaty vilany ny tokantrano malagasy mihitsy amin'izao ny fahantrana sy hanoanana dia ny vahaolana natolotry ny fitondram-panjakana dia mifanafarana ny sambo roapolo hitondra an'izay vary izay ho amin'ny vahoaka malagasy manahoana fanehoan-kevitrao sy ny hevitrao mahakasika an'io fampanantenana vaovao izay atolotry ny fitondram-panjakana ho antsika io indray mazava be koa mahakasika an'iny raha tsika rehefa miteny hoe manafatra de mila misy vola mivoaka izay fa tsika nga manam-bola moa tsika tsy manam-bola tsy haiko raha manam-bola ny fanjakana fa fahalalako azy tsy manam-bola marobe ireo sehatrasa izay mbola tsy voavoloany karamany any amin'ny sehatra rehetrarehetra arerany Madagasikara fa raha azontsika tsaina zany hoe sambo roapolo misy ppn zany de fa ahoana moa zany chiffre tsika zany de tsy ho azontsika tsaina ihany koa ny vola lany amin'izany dikan'izany vola mivoaka zany hoe tsy vahaolana mihitsy le izy ho anahy aloha ho anahy amin'ny ankapobeny satria raha ohatra hoe za zany ohatra tsy mihinam-bary atao trano de nefa ny za zany hoe manam-bola ihany ividianana vary importé any amin'ny grande surface hitako tsy mitombony zany aminahy aloha amin'ny ankapobeny fa tena hitako hevitra mety satria izay koa moa ndraindray tsy ampy eto amintsika de mifanorana hevitra zany rehefa misy zavatra tsy mety de toro-hevitry ny hoe tokony any amin'le fambolena ny ampiny efa nisy mpitondra teto nanao tena nanao zay maximum afahana mba hoe anana malagasy vokabary ampy malagasy mbola tsy misy resaka hoe fanondranana vary fa hoe isika eto ara-relations sociales le isika ny anaty vilany ataotsika zay nanantsika vary ary le vary hoantsika
tsy afaratsika zany hoe vola mivoaka ao atsika fa mba hoe varitsika eto no hoanitsika zany ary zay le miteraka an'le ekônomia zany amin'ny ankapobeny fa ny fanafarana an'izay zavatra zay aloha hitako hoe tsy mety satria aleo ary manampy any tantsaha any amin'ny resaka tsy haiko masomboly zezika ampitomboana ny faritra azo ambolena amboarina ny lalana ampiana ny fitaterana sy ohatr'izany fa raha mbola hamoaka vola ho an'ny any ivelany amiko ilay izy tsy mety amin'ny ankapobeny. Fandraiky amin'izay ihany resaka sosialy zany tena tsy fandriam-pahalemana tena zava-dehibe. Io ny tena herin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy satria nefa tena manerana amin'ny Madagasikara mihitsy tena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Tany aminay zao any Lasoriny ny faritra Lasoriny mivoaka mihitsy tsy mahazo mivoaka intsony manomboka amin'ny 9 alina satria tena mirongatra izay tsisy ny totakelo zany dia ahoana mba eritreritra lahatra Andriamatsangy amin'izay zavatra satria tena sahirana amin'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny sehatra anankiray zany misakana fampandrosoana koa zay resaka le tsy fandriam-pahalemana izay. Ny antony tsy tsy afaka mamokatra ilay olona rehefa zany ara zao ny any ivelany zao mihodina 420 ora amin'ny 420 ora ny aktivité rehetra. Tsika zany zao akatona amin'ny 9 alina le izy dia mandeha matory zany fa nefa tokony hoe mbola misy zavatra tokony afaka misy orinasa afaka mihodina sy ohatr'izany. Izy marina tokony ho asiana fijerena manokana. Nisy fotoana le hoe misy drone misy fotoana le hoe 4x4 mandeha anaty rano sy miakatra tendrombohitra. Za zao mahita hoe raha any amin'ny faritra any mety misy ny fotoana sy toerana mbe efa nisy natongavan'le izy efa mimandà mihoatra tsika zany zao amin'izao fotoana zao. Ho an'ny eto Antananarivo tsy nenao tany Lasora fa ny vao afaka omaly zao ny teny Anosy Avaratra nisy olona 2 maty. Izay tena atao hoe tena mampalahelo tokoa zany tsanga miseho zany. Ny olana eto amintsika fotsiny rehefa vita daholo ny action reny tahaka ny hoe tamin'ny accident be da be ny tomobile sy ohatr'izany zay vao misava papier zay vao fa mba torohevitra ho anay torohevitra avy aty aminay dia ny hoe aleo alefa mialoha be maka prévention zany aty aloha zany dia efa atao foana ny encadrement rehetra tsy haiko ampiana ny jiro ampiana ny polisy miaramila miambina ny amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria tsy afaka hamokatra mihitsy le olona satria na eritreritra ny amboly sy eritreritra ny ompy ary izy ohatra dia tsy mitombotra izy satria androany izy mamboly raha-pitso izy alain'ny olona le volony androany izy manakisoa roa dia raha-pitso izy efa lasa daolina izy fa nisy nangalatra tsy mitombotraina zany donc tsy mitondra fampandrosoana mihitsy izy amin'ny ankapobeny. Raha hoanao zany aloha lahatra ianao mpandinika sy mpanaraka ny raharaham-pirenena inona le tena tadiavin'ny vahoaka inona le tena tadiavina zany raha hoanao manokana hoe satria tsy hitantsony izay iainana satria fampanantenana be da be fa ny fanatanterahana tsy misy. Ny ahy zany raha fahitako aloha satria zany dia koa toedina izay fa mifampiserasera amin'ny vahoaka ihany amin'ny ankapobeny ny tena olan'ny malagasy zany aloha dia ny andavanandrony. Tena tsy mijery ny hoaviny mihitsy le malagasy aloha hatreto ny ankabeazany. Zay ny fahitako anazy satria mahita any amin'ny fiarahamonina eny aho zany dia ny androany ihany aloha fantatry le olona. Ny rapitso aloha mbola ozy izy mbola rapitso zany ramose fa androany aloha zay ramose zao mila 2 arivo androany zay mila 3 arivo dia androany dia raha teneninao izy hoe eny afaka ataontsika ny 2 arivo rapitso fa jereo le amin'ny sabotsy ohatra ny amin'izao dia tena zay zany le olana ka io tonga fiantraikany hatrany amin'ny resaka politika resahantsika tany amin'ny voalohany hoe rehefa mandeha le propagande sy le resaka misy fifidianana eto amintsika dia le amin'le fotoanan'le propagande iny no tena raraotin'ireo le izay mpanao politika izay efa lazaina teo hoe manana sary ratsy ihany ao anatin'ilay izy mampanantena sy manome zavatra be da be fa vao vita nefa le izy dia tsisy atao intsony le zavatra rehetra ary iny anisany hoe ho antsika izay mbola mieritreritra ny hanao politika na manana eritreritra ny ariana zany mahakasika an'izay dia ny any eritreritro sady hevitra ihany koa moa le izy hoe aleo tsy izay zavatra vita no mpanantenaina raha miteny zany hoe asiako jiro eto amin'ity tanàna amin'ity dia zany zao ohatra ny azo tanterahana izay azo tanterahana zany no resahana satria raha vao mijery lavitra be dia nareo le olona ekeny fotsiny iny eo fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy ny hoe ay sarotra ange zany ohatra zao tsika resaka momba n'le resaka hoe le teny anao teo hoe trano moa zany trano fonenana sy ohatr'izany raha Antananarivo renivohitra raha atao haitso tany fa Madagasikara any amin'ny 700 000 any tsy fahampiana resaka trano hipetrahana zany tsy zarizary ny ankabeazan'izay hipetrahana tsika nefa n'izany hanolotra vahaolana
de mieritreritsika hoe 10 000 50 000 mbola tsy hitany 70 000 nge zany nefa ny le 10 000 koa arany teniteneninao firy tsy ronjato fotsiny ary ohatra tsy tonga ronjato akory ary izy amin'ny ankapobeny dikan'izay fahitako anazy ny tena le ara sosialy ny olona le tena hoe maraina atoandro arivo anaty volany lasain'ny pao teo de rapitso hito indray le izy ny any amin'ny resaka hoe fianaran'ny mpianatra ny etsika fitsaboana ny fialan-tsaza zany tena tsy ao anatin'ny repertoire mihitsy zany fa menaka androany no vidiana de le menaka vitaina androany rapitso mijery menaka hafa indray mivary rariva de vary anisa mampalahelo izy nefa zay moa le zava-misy de miezaka tsika zany miala an'izay zavatra raha maheno faneho-kevitra teo ilatra Andriamatsangy de tena hoe misy mampatahotra ny hoavin'ny firenena malagasy satria ozy ianao betsaka fampanantenana tsy tanteraka betsaka ny fampanomponofisana hatreto mbola tsy fantatra hatraiza oviana no anatanterahana azy eo ihany koa fihetsiketsena fisehosehoana hoy fiteny amin'izao hoe oera ny zavatra misy betsaka koa ny lainga izay ataon'ny vahoaka malagasy ny vahaolana roso nefa tsy lahara-pamena na vahaolana mitaitaitra hitanao hoe tsy mifiatraika amin'le tena tsy miatraika amin'le tena aty volan'ny vahoaka tsy mamaly an'le tena filan'ny vahoaka maika amin'izao fotoana izao ny fantaniko de enao tanora miandray miana amin'izay resaka politika zay aiza zany zao no avy ty firenena malagasy satria raha malala fa ny mpitondra fanjakana no tokony hitondra an'izay viana sy ny programa anasa ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izay makaiza zany ty firenena ty aiza no avy ny tanora malagasy aiza ho avy ny vahoaka malagasy manoloana an'izay zava-misy toe zava-misy iainantsika amin'izao satria mampatahotra le faneho-kevitra tanora hoe le izy resahana teo hoe tsika zao tamin'ny alohan'ny resona tamin'ny fifidianana filoham-pirenena moa resahana satria ao anaty izy anatin'ny resaka fanjakana zany le izy resahana sy ny tantaraina fa ity misy programa efa ao ny vola reto daholo ny ataotsika afindratsika ny tanamasoandro ny ministera zatsy asitsika an'izao ery andray geodésile tsika bulletin zao isa ny miami zao isa sy ny isan-karazany tonga nefa le izy aty amin'ny atsasaky ny manda mahery le PEM raha mbola tsy mirafitra le izy tsisy mirafitra ny any firenena hafa efa bolana 5 volana de mirafitra mitovy amintsika ny mpitondra rehetra teo aloha raha resahako daholo mitondra Madagasikara teo aloha samy manana ny vinany asany daholo efa nirafidrafitra daholo raha misy fahatarana kely mety herintaona fa itsika zao efa 3e tsy fantatsika ohatrinona ny vola aloha ilaina eto Madagasikara ho ampiasaina inona ny zavatra maika ho amin'ny malagasy ny malagasy koa amin'ny ankapobeny koa tsy de malala loatra an'izay le hoe inona maika amin'ny arany lazaiko teo fa tena le androany satria efa ao anatin'ilay zay zany le routine n'le izy de malala koa nefa reo zany hoe reto ny zavatra azo ampanofisina raha trop de sy makety aloha zany de tena mahay tena tsara mihitsy le izy fa fanatanterahana azy tena tsisy tsika kosa nefa tsy afaka amin'ny teny hoe tsy misy le zavatra resahany fa tsy araky ny resahana le zavatra ny tanterahana samy malala an'izany daholo satria raha hoe université tsy fantatro nisany raha roa telo sasany ara mbola tsy voaloko akory mbola vo ao hoe tsika zao efa 3e année ana manda misy ny hoe aiza ny pusonomby zao tsika kavina ny lasa misy zany hoe tsy any amin'le resahana mihitsy zany le izy fa misy fotsiny le izy tsika ve tamin'ny propagande nisy nalala an'izany hoe nafatra omby zany tsisy nresaka an'izany tsika fa nampanantenana sy ny resahana de hoe omena tany 1 hectare ny tanora zao de omena daholy fa zao tsy haiko no firy nefa nahazo 4 hectare mbola tsy de naheno loatra ako amin'ny ankapobeny fa raha izay resahanao zay aloha no avy amintsika miresaka zao de tena ho avy ataoko amin'ny teny frantsay le izy pilotage à vue tranga ny zavatra androany mialafo ny vary de anafatra sambotsika 20 zay zany aloha problème atsika de lefa le 20 tsaina ho avy na tsy ho avy tranga ny zavatra ray misy mietsiketsika ny amin'ny université de ay ho alohanay bourse ho ataonay carte magnétique io mba tsy siny de maty eo iny ray volana de verina indray zavatra ny grève moa zany tsy resahana ntsony tsy vola rehetra eraky ny Madagasikara feno amin'ny ankapobeny zany aloha tsy de mahita loatra raha zao fitondrana zao amin'ny ankapobeny tsy de mahita loatra hoe inona ny tena zavatra isongadina ao anatin'le mandat 5 satria
resahako teo hoe marina fa nisy covid nandalovantsika fa ny olona rehetra samy nandalo covid fa rehefa après an'le covid rehefa hoe voafely izy mila miverina ny économie tsika zao resaka tany mamay be ny covid anao plan Marshall de plan inona zany zao misy tsy haiko hoe inona zao misy de zay samy mandinika an'izay tsika zay zany le hoe famonoana afo mibetsaka eto Madagasikara pila zay sy zava-mitranga ary lasalasa zatra an'izay le malagasy satria zao raha mamaymay zao ohatra ny resaka baolina kitra ohatra resiresy eo tsika ohatra na resiresy eo de atsangako mikanja fa ana de tapotra teo de eo de tapotra le kianja fa tsika hoe tsy tafiakatra katara koa ohatra ny efa miresaka an'izay baolina kitra zay ihany ianao ilahatra Andriamatsangy de manitikitika satria ny vahoaka malagasy de tena hoe liana de liana ary tena tia taranja baolina kitra ty ary miandrandra mibary misy olana nefa ny fédération na baolina kitra ahoana mba fijerinao an'izany satria tena matahotra ny olona hoe potika indray hoe tia baolina kitra zay efa mba namiratra kely nandritra ny fotoana fohifohy ty ka nandrehitra an'le afo moa zany tamin'le nisy an'le hoe fantatro daholo nareo rehetra reo fahalalako azy misy tantara kely mba fantatro zany fa za mahita koa ao anatin'le izy tia moa efa resako foana koa eny amin'ny tambazotra serasera eny mety asika le izy fa ho teneniko ihany hoe tsika koa aoka tsy anatena be loatra raha miresaka barea samy malagasy tsika de tamy tena tia Madagasikara ary tena hoe alao tafitany katara ny barea fa saingy ny olana araka lazainao teo olana anankiray zay resahanao zay misy olana maromaro ao anatin'izy io raha mpanao baolina kitra amin'ny ankapobeny tokony misy regroupement foana raha hiatrika lalao ianao zany de misy regroupement tokony atao fa tsy hoe 3 andro 4 andro leo alohan'le izy za tsy miteny hoe inona mahatonga an'izany olana zany fa misy olana zany de mila vahana zany le izy raha te zany raha tia te ahazo ekipa hoe ataoko hoe matanjaka anankiray de za zany mahita hoe ny regroupement sy ny fiarahan'le ekipa satria za tena mety iteny fa mety miantso le anankiray de mety tsy hen'le ray akory ao anazy satria tsy de mifankafantatra loatra le izy tsy miaraka hoe ny asany anankiray tena mpamono baolina ny asany anankiray fa tenenina azy fotsiny hoe zao le izy ka amin'ny ankapobeny le izy mbola mila ezaka be fa lahitako azy tsy resahako le resaka fédération nationale satria iny efa fampitarika amina zavatra hatrany amin'ny politika sy rehetra fa raha le baolina amin'ny ankapobeny fotsiny raha miteny amintsika hoe raha misy regroupement ana 6 mois ho an'ny barea enim-bolana zany de hoe eo amamasina kianja eo foana de makany Antamata hoe de micontra amin'ny itsy tsy misaraka mihitsy zay izy mety hisy cohésion anatin'le izy fa raha hoe ao anatin'izao fisentsika zao hoe atsonany avy aty Madagasikara de tonga 3 andro andeha anao ary atsonany ihany avy any États-Unis satria izy na mandeha an'le avion arany izy vizany de ahoana moa no afahany manao an'izy mifandresena misy zavatra be da be foana ilaina zany afahana tonga amin'le fandresena fa amin'ny ankapobeny raha iny resaka iny fandray kely amina politika le izy mitovy amin'ny resaka mpanao gazety any raha misy resaka fitsabahana misy mifangaro zany de efa rahantsika malala fa zay mivokatry le izy amaraparana fantalana tsika bora zafy mahefa zany satria lavalava ary tena voafehan'ny lahatra Andriamatsangy ny zavatra natao fa ty zany mba misy fanontaniana napetraky ny olona taminazy zany satria manjary hoe tsy maintsy hoentina eto amin'ny fandarana mitaraina zany ny mpiasa fanjakana sy ny mpisotro ronono fa tsy nisy mihitsy ny fisondrotan-karama nandritra ny tondrany Flo Andry Rajoelina tamin'ny voalohany ihany nisy tamin'izy vao tonga nisy indray mpandeha tato aoriana na ny fiara-banatratry ny taona aza tsy nisy covid de zay zany mba tiako hoe mbola isy ve zany sa de mbola iaina amin'izao rehefa ny fiainana miakatra de miakatra tsy takatry ny fahefa mividy tsony vidim-piainana za moa zany tsy miaraka amin'ny fitondrana tsiny de tsy afaka mamaly an'izay fanontaniana izy sa tsisy raha ny eritreritro ka fa ny eritreritro le izy fahitako anazy tsika moa miara-mahita ato oviana tato ato zao ny université ny personnel administratif et technique ny université tsy mandray karama izy de misy fotoantsika volana maromaro misy fotoantsika mahita hoe izy le mikarakara momba ny covid iny CTC sa COC le tsy voaloha volana era de tsy mifiry mijerytsika secrène misy jerytsika iza kraoma misy tsy resaka ny hafa zany ao anatin'le izy araka lazaina teo fa le vola mihitsy eto Madagasikara ny fahitana azy tsy misy ny antony moa za mazava atsika koa any amin'ny etra izy ka rehefa tsisy miodana le zavatra sarotra be ny mahakasika amin'izay ka raha resaka le vola aloha za koa mahalala information maromaro tsy ampy ny vola fanjakany tsy ampy ary efa manao atao daholo mikimaky rehetra mba ahafahana mampiodana an'le izy amin'ny ankapobeny raha mahame vola ny avy any ivelany
zay lazaina hoe tsy mila famatsim-bolontsika de ilayntsika ihany satria tena tsy afaka miaina le ray aman-dreny moa nisy fotoana ny teny hoe niampolisa zato de mampolisan-jato le izy de vola avy any ivelany io tsisy afaka manao nenina koatra de nefa ny zalahy miteny hoe tsy izay le izy de so iarahantsika mahita zao ny zavatra foto-drafitrasa maro be ny mandeha fa maro be koa ny tsy mandeha ary maro be koa ny tsy vita hatramin'ny farany samy malala an'izany daholo ny rehetrarehetra samy tsy voaloha samy malala an'izany daholo ny rehetrarehetra fa zay moa le izy araka lazany hoe nisy ny mandeha de mandeha ihany zay mandeha ao anatiny no antena marana fandarana misy fantaniana tonga tamiko ato an-tsaiko satria nalaza be nisy fanadihadiana nataon'izay mpanao gazety France 24 raha tsy fisika tamin'ity herinandro ity mahakasika ny raharaha compte fake hitantsika eny amin'ny Facebook lahatra Andriamatsango moa dia anisan'ny tena mpaneho-kevitra mavitrika mihitsy ao amin'ny tambazotry serasera io dia mahakasika an'izay mifantariko mety manana hevitra tianao zaraina ianao fomba fijery manokana mahakasika an'io famoronana compte fake izay entin'ny ministeran'ny fifandray-serasera amin'izao fotoana izao anaovana tsika hoe anatsarana fitondrana na hoe anaovana zay lasa atao fitaovana mihitsy ho an'ny politika izay compte fake izay foroniny eo ministeran'ny serasera izay manao hoe nafaneho-kevitra ao mahakasika an'izay ka le izy moa amina compte fake azy de fako moa zany tena anaiza malagasy azy fa raha compte fako amin'ny ankapobeny misy foana koa izy na amin'ny andanina ny akilany tsy azotsika lava zay aloha fa kosany iaraha malala fa raha any amin'ny tambazotra serasera aloha afaka amin'ny teny fa tsy tena mahita rirany ihany zao fitondrana zao ny antony tena any ny olona zany no maneho ny heviny any zany tsisy ahoana moa zany tsy hoe tsisy limite fa afaka amin'ny teny izy zany fa raha miditra any amin'ireny compte fototra-panjakana ireny tsika raha mahita commentaire any tena hoe misy olona tena say ary ny olona raha vao ohatra ka manohatra an'le fitondrana amin'izao lahy tena be mpanaraka be ary any izy manala ny fony nisy mpandinika fiarahamonina moa zany ny resaka an'izay no hoe tsara ihany misy lafiny tsara sy misy lafiny ratsy le Facebook ny antony de zao any amin'le Facebook zany tsika maneho ny fahatezerantsika sy tsy fitiavantsika ty ataoko hoe ty mpitondra sy fanjakana ty fa amin'ny ankapobeny limité eo le izy janony eo le izy zany de tsy de misy fiantraikany loatra ny aminy marina fa rehefa mandray fanapakevitra zareo de amin'ny alalan'ny Facebook ka raha ohatra manko tsika miteny hoe mavomavo io de eo mihodina eo izy de manaiky an'izy mavomavo le izy fa alao tsy tena mavo be fa mavomavo kely fa raha le fampiasana an'le compte fake zany hita angela izy ary fantatry ny rehetra zany hoe itsy mamaly hita ato anatin'ity lasa compte fake fa namaly moa ny ministra tamin'iny hoe zay manana partizanina ary tsy mikarama reo fa amin'ny madio sy ny rehetrarehetra ny fisian'le compte fake zany aloha mazava fa misy ihany le izy fa amin'ny ankapobeny le hoe manosika an'le izy tsy manosika satria araka lazaiko teo tsy mahasehaka raha any amin'ny Facebook Facebook moa resahantsika tsy mahasehaka zany le mpanohana fanjakana raha mihoatra amin'ilay zay tena za tsy miteny hoe mankahala fa tena kivy amin'izao fanjakana zao zay tena raha misy commentaire 100 ohatra efatra amin'ireo na telo no mbola miezaka manohana an'ilay fanjakana ary ny mahafalatsika moa compte fake raha olona ray afaka manana 5,000 de zay sisa le izy ny afahana miady ao anatin'le izy ny hoe mikarama sy ny tsy mikarama samy manana ny anazy iny fa na ny any aty amin'ny mpanohatra na ny any amin'ny fitondrana samy manana an'izay ihany fa le fomba hitondrana an'le izy no samihafa fa ny tena mampiomehy fotsiny ao anatin'le izy de le hoe mpanohatra mpanohatra zay fotsiny lazaka feno de feno lahatra Andriamatsango ny fanambarana ny faneho-kevitra nataonao teo inona aloha mba hafatra ataonao ho an'ny tanora sy ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy misy afatra ny afatra aloha zany ho an'ny tanora angambany de sy ho an'ny vahoaka malagasy moa zany de za zany mahita hoe le fanaovana politika aoka tsy atao hoe zavatra ratsy marina fa betsaka nefa nanao zavatra ratsy tamin'ny resaka politika saingy afaka mbola azo ovana zany reny zavatra reny fahitako azy ary amin'ny ankapobeny lay fanaovana politika mihitsy no andeha ovaina ho amin'ny tsara kokoa mety ratsy zany le taloha fa ho amin'ny tsaratsara kokoa ary ireo zay efa nandray lesona nitondra tao anatin'izay politika izay ka mahatsapa amin'izao fotoana izao hoe tsy reto teboteboka reto tsy tokony efa atao ntsony de ezaka zany anao an'le izy ho an'ny ataoko hoe ho an'ny hoavy ho anay moa zany ho anahy manokana de za efa mieritreritra foana ihany amin'izay resaka politika izay hoe tokony hisy hitondra fomba fijery vaovao
ary le fanaovana an'le politika mihitsy tokony hovaina mihitsy a dia nylazaiko teo hoe teboka hitako lehibe indrindra amin'izany a samy manao propaganda samy mampanantena zavatra daholo ny olona rehetra fa raha mbola azo atao dia aleo mampanantena an'izay zavatra azo fitaina sy azo tanterahana satria ny ampitsorakapitso fotsiny tsy fantatrao dia izay anisan'ny misy parametra hafa dia lasa hoe lasa any amin'ny covid daholo izy satria raha ianao hiteny hoe anao miamia tsy azo ny ao an-tsaina mihitsy ny ohatrany ahoana moa zany miamia zany a tsy hoe tsy azonao an-tsaina fa mety azo an-tsaina fa ny olona asa sany tsy mahalala an'ilay izy dia lasa fahakiviana ho an'ny olona ilay satria lasa atsipy any amin'ny resaka covid anao an'izao tsika misy zavatra be da be ho tanterahana dia lasa ahoana moa zany mampanantena tsy misy ka za mahita hoe fanaovana politika tokony voalohany tokony alana le lainga faharoa le lazaiko teo hoe aleo zay vita ihany ny tanterahana ary fahatelo zany hoe miezaka mijery an'le sosialy zany hoe le tena ilaina mihitsy no aloha fa tsy le hoe entre guillemets le hoe oeraoera makasitraka indrindra lahatra Andriamatsangy nanaiky vahinay sy ary finaray Soa androany Zoma tanora mpanao politika sady mpandraraha koa ary samy teny samy maneho hevitra ary manaraka akaikany izany raharaha-pirenena izany eto ihany koa dia hanasana hatrany ireo tanora sy vehivavy izay mbola hitantsika hoe mbola marisiriska amin'izay resaka tontolon'ny politika izay eto amin'ny eto Madagasikara ka mbola hanasanantsika hatrany hiantsonantsika hatrany ho samy teny ho samy joro ho liana amin'ny raharaha-pirenena satria fantatsika fa politika zao fiainana rehetra iainantsika zao dia politika avokoa no mandrafitra azy ka mila fasahintsika mila firosoantsika sa fasahintsika tanora amin'izay mijoro sy mihitratsehatra amin'izay lafin'ny politika izay eto Madagasikara eto ihany koa dia maranana fandarana dia hanasanantsika anaraka ny fandarana sahisaky ny Larbis sy Zoma dia makasitraka ny amin'ny lafin'ny teknika ary makasitraka nareo nanaraka tsy tapaka ny fandarana veloma tompoko